Tanterantsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao lehibe. Seminaire goavana no tanterantsika isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 sasa-maraina ny vavaka Vatican fa rehefa migadana kosa ny amin'ny 12 atoandro dia miditra isika ao anatin'ny sekolin'ny fitahina izay mitondra ny hevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano, ny vady maditra sy ny zanaka, ny fidiram-bola tsy mandeha, ireo karazana olana sy ady mitambesatra hatramin'izay tadidio fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ary azo ovaina ny zavatra rehetra. Laingan'ny devoly no milaza manao hoe efa izao mihitsy ianao tsy afaka miova intsony ny fiainanao, ho fatin'io aretin'io ianao, ho afa-baraka ianao, ho ravy ianao. Laingan'ny devoly angony ny herinao rehetra ary andeha hitsangana hiaraka hivavaka oetsy amin'ny lettre offert andrefa nambojanahary amin'ity alarobia tia manomboka amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohahevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra. Tongava daholo tompoko. Farany ambany a niakatra any amin'ny farany ambony, tao anatina korotana, tao anatina fahantrana, tao anatina faravana no natsangan'Andriamanitra anana maizy azy. Anisan'izany Jakoba, anisan'izany ry Davida, ry Jabeza, ry Rota, izany koa le vehivavy mpivarotena tao Jeriko, Rahaba janga, misy vehivavy anankiray ihany koa tao Sikara, lay vehivavy mpivarotena zay novain'Andriamanitra tanteraka mihitsy ny maizy azy sy ny fiainany rehetra. Androany alarobia dia anjaranao ndray zao, anova ny fiainanao Andriamanitra ary ao anatin'ity volana Jolay ity ao anatin'ny ambony taona 2024 dia ny tantaram-piainanao ny mombanao rehetra mihitsy novain'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Raha mila izany teniko izany ianao asio tia tanana mafy dia mafy an'Andriamanitra. Maro amintsika no efa niezaka be ianao nanova ny zava-misy, mety maditra ny vadinao mety maditra ny zanakao ary nanandrana mihitsy ianao, nitady vahaolana ianao, niezaka ianao, mety tsy mandeha amin'lohany ihany koa ny fiainanao dia tady tafalatsaka ao anatin'ny famoizam-po ianao satria arakaraky ny ezahanao anangananao ny fiainanao vao may ianao rava. Androany dia misy fototra ianarantsika eto amin'ity toerana ity fa za dia mitsodranao anao tsy maintsy miova ny zavatra rehetra. Le amainanao asio finoana tsara mihitsy le amainanao zafady. Terenina manao azo ovaina ny zavatra rehetra. Misy fomba fijery izay tian'Andriamanitra hitsy anefa ao amintsika. Tsika mieritreritra manao hoe ny manodidina antsika mila miova voalohany, na ihany koa Andriamanitra mila manova. Ndoka jerena ny Baiboly Matthieu 5 dia eo amin'ny 17. Matthieu 5 dia 17. Mety tsy dia afaly anao loatra ty afatra ty nefa masoa anao. Matthieu 5 dia 17. Mandrapahitanao azy amin'ny herin'ny androantsika dia manana lohahevitra hoe fiainana voata na fiainana tahin'Andriamanitra tsy andairana ozona. Mety mbola itoy anozona anao ny fahavalo na misavy anao ihany koa fa vao mainky ianao tahin'Andriamanitra ary tsy andairana ozona intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5 dia 17. Zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5 dia 17 ka hatramin'ny 19. Filazantsara Matthieu. Zao ny vakiny. Eo amin'ny 17. Ianareo ny fanasin'ny tany, raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inana intsony izy. Ary inany ivelany
ka ho itsan'ny olona. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo tapitendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. 2:40 zay manana baiboly rehetrarehetra miaraka mamaky 2:40 Isa 2:3. Zay any an-danitra averiko ilay mandeha, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazan'ny rainareo zay any an-danitra. Andriamanitra dia manova ny zava-misy, ary azon'Andriamanitra hovaina ny zavatra rehetra, na ny zavatra mahaverevitra anao androany ka mampiteny anao manao hoe tsy possible, tsy mitombona tsony, tsy azo eritreretina, dia tadidio. Fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra, ary azon'Andriamanitra hovaina ny vadinao, ny zanakao, ny tokantranonao, ny asanao, fidiram-bolanao, fahasalamanao, ny ara-bolanao zay rehetra mombanao, azon'Andriamanitra hovaina zany. Fa zao misy fotoantsika diso hevitra ka mieritreritra manao hoe tokony mba hovain'Andriamanitra ny vadiko, tokony mba hovalian'Andriamanitra vavaka amin'izay aho, tokony mba hiova amin'izay ny zava-misy, tokony mpandresy amin'izay aho, efa ela ny tondrako azo fijaliana. Zao anefa ny fiovan'ny fiainantsika dia tsy miankina amin'Andriamanitra, ary tsy miankina amin'ny manodidina ihany koa, fa miankina amiko sy miankina aminao. Misy hirana mpanakanto zay tsy dia miditra amin'ny tononkirany sy ny mahizy azy. Zao le tononkira amin'ny teny anglisy le izy, zao ny heviny amin'ny teny malalaka amin'ny teny gasy. Raha tianao hiova ozy izy zao tontolo zao, dia mandehana manantona fitaratra, dia teneny le fitaratra manao hoe ianao no mila miova voalohany, dia hiova zao tontolo zao. Iza moa io sary hitanao amin'ny fitaratra io raha ianao no mijery fitaratra? Ianao ahoana? Iza ny hitanao amin'ny fitaratra? Sarinao ihany hitanao io. Raha te hanovany zao tontolo zao isika, ozy izy tononkira io, dia le olona eo amin'ny fitaratra mila miova voalohany. Miteny amin'le olona, miresaka amin'le olona amin'ny fitaratra manao hoe raha tianao hiova amin'ny fiainanao, raha tianao hiova ny tokantranonao, raha tianao hiova ny zavatra rehetrarehetra, dia ianao mijery ena amin'ny fitaratra io mihitsy, ianao mila miova voalohany. Tanao fa nilatsaka le amenna. Maro amintsika no miteny manao hoe inona ny ezaka tsy efa nataoko pasteur, inona ny zavatra tsy efa nataoko, inona ny fandeferina tsy efa nataoko, inona ny zavatra tsy efa niezako natao. Dia mbola izany ray ve mila miova? Izy mila miova fa tsy iza. Nisy slogan antsika zay tany Tamatavy manao hoe miova dia manova. Any amin'ny Luka 5:7 Luka 5:7 raha manomboka eo amin'ny 4:30 izy dia miresaka an'le hoe lamba tota sy lamba vaovao. Fa eo amin'ny 7:30 indray izy dia miresaka an'ilay hoe divay vaovao sy ny hoditra vaovao. Dia zao mivolazan'ny soratra masina, tsy afaky no asianao divay vaovao ny sy ny hoditra tonta, fa ny divay vaovao dia atritra ny sy ny hoditra tota ka dia overiny divay. Fa raha tianao no haka divay vaovao ka hipetraka ao anaty sy ny hoditra, dia tsy maintsy vaovao ihany koa ny sy ny hoditra zay misy azy. Raha tianao hanova ny fiainanao Andriamanitra, hanova ny zavatra rehetrarehetra zay manahirana anao, dia le sy ny hoditra zay toeran'le divay mila miova voalohany. Raha la malala tiako ianao hanao amainina tsara mihitsy. Raha nabavy malala tiako ianao tena hanao amainina amin'ny fonao rehetrarehetra. Alleluia. Miaingy amiko ary miaingy aminao ny fiovana. Fototra zany resako aminao zany. Amin'ny herin'ny androany aho iresaka aminao mikasika ny fitahiana tsy andairana ozona.
fa androany aloha dia resaka aminareo mikasika ny fototsy makany amin'ny fiovana fa tsy misy zavatra afaka miova zany eto ambonin'ny tany sy eo amin'ny manodidina anao raha tsy mainga avy aminao. Misy amintsika mahita ny manodidina anao manao zavatra tsy mety ianao dia no idinao koa ny fonao ary tsy te hirarana izan'izy ianao fa vavaka de Jesosy. Hoy izy ianao manao hoe za tsy te hirarana inina intsony fa ny tenako ny vonjeko. Tia melohany idiranao any an-danitra mila mahitanao mpandresy eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, satria izay mivolazan'ny ten'Andriamanitra manao izay maresy mila mandresy ianao aloha eto amin'izao tontolo izao, mila mahita fiovana ianao, mila mandray fitahina ianao. Iza ny mila fiovana, iza ny mila fitahin'Andriamanitra, iza mila fandresena. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy hitsanga eo aminao zany manomboka ny telo arbity ary tsy hijano zany mandrapamirapiratra ny voninahitry Jehovah eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny tokantranonao. Zay manao amen hitsanga amin'izany. Ny fiovana dia tsy mainga avy amin'ny hafa, tsy mainga amin'ny manodidina fa miainga amiko, miainga amiko ny fiovana. Raha te hanovany manodidina ahy, raha te hanovany zavatra rehetrarehetra ahy, dia za mila miova voalohany. Matetika fandrika ho an'ny olona rehefa manompo an'Andriamanitra dia izao, tiany devolo ny olona hijana eo amin'ny toerana misy azy. Ary hoy izy ilay mpanompo an'Andriamanitra anankiray izay hoe petahany devolo vaksiny amin'ny fanamarina tena. Zany hoe rehefa misy ten'Andriamanitra marina manindrona azy sy manitsy azy dia izao ny teneny manao hoe za efa mpanompo n'Andriamanitra, za efa mpino, za efa nandray an'i Jesosy, za efa ohatran'izao, za mpivavaka be. Ka teneny zay teneninao fa za efa vita vaksiny. Zany hoe tsy afaka ny hitombo amin'ny fiovana ntsony izy, tsy afaka ny hamazava ntsony izy, tsy afaka ny hamarina ntsony izy, tsy afaka ny hitombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ntsony izy, fa mieritreritra ny tenany efa ao tsara. Ary nanay fandrika ao antsika zany, fandrika ao antsika zany. Fa raha te hita fiovana ianao dia ianao manomboka voalohany. Mandeha mody ianao raha riva, tsy haiko na mbola andeha hiasa ianao rehefa avy eo na mbola andeha hikarakara zavatra, mety harivariva ianao vao tonga ao anatin'ny tokantrano, atombo zany. Alleluia. Amin'ireny zavatra hitenenan'ny olona anao reny foana, amin'ireny zavatra anakianan'ny olona anao foana, amin'ireny zavatra iresahan'ny olona anao matetika, dia atomboy amin'ireny zany. Jerena raha tsara fa milaza mazava tsara amin'ny Baiboly eto manao hoe ianareo ny fanasin'ny tany, raha ny fanasina ny tonga matsatso inona no asira azy. Mahafantatsika ve fa ny mahatonga ny olona tsy resy lahatra makany am-piangonana amin'izao andro farany ianantsika izao dia mahita ny fiainan'ny mpino sy ny kristianina maro tsy mifanaraka amin'ny Baiboly. Dia izao mitenen'ny olona manao hoe reny ve mba mpivavaka e, olona mpiady atsena, olona maloto fitondratena, olona ohatran'izao ny fiainany, olona pisoloky olona mpangalatra, olona fetsifetsy. Raha ohatran'ireny mpivavaka dia ahoana ozy izy ny olona? Alohanay tsy mivavaka, alohanay miaraka amin'ny laberanay, alohanay miaraka amin'ny tokanay. Fa ny olona makany am-piangonana ary reny mahazo azy, reny ny fiainany. Lasa manome modely ratsy ho an'ny olona ivelan'ny vala, ny olona izay tafiditra ho ambala. Ianao rehefa tonga eto aoka tena ho any an-danitra marina ianao. Alleluia. Aza misangisangy fivavahana rehefa tonga eto, manapa-hevitra na ho any an-danitra marina, ary anova ny fiainanao mifanaraka amin'ny soratra masina. Zany teniko zany zao raha nisy loko hoe ho any aminao miliara, miainga teo ambony seza mihitsy ianao. Fa hoy hoe manapa ny hevitra ho any an-danitra marina ary ovay mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra ny fiainanao, mba ho hitan'ny olona ny fahazavana zay ao aminao. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, ary tahaka ny tanàna na trano anankiray miorina eo tapo tendrombohitra. Zany hoe
voalavitra ianao a vo mijoro ianao a vo mitsangana ianao a tonga de vakin'ny olona hitan'ny olona manao hoe mahafinaritra ty vehivavy ty, mahafinaritra ty lehilahy ty. Zany ny tena mpivavaka marina. Jereo ny fitafiny, jereo ny fiteniny, jereo ny famindrany, jereo ny zavatra resany. Izy tsy manana resaka tsy mifosa olo zany, izy tsy mitsara olo zany, fa ny zavatra resany de zao vo misokatra ny vavany de baiboly tenin'Andriamanitra Jesosy fiainana mandrakizay. Tena hafa mihitsy ty vehivavy ty, hafa mihitsy ty lehilahy ty. Fa tsy zany ry havana ny hitan'ny olona any amin'ny fiarahamonina any. Ary tsy hoe Andriamanitra ny tsy mamaly vavaka, tsy hoe Andriamanitra ny tsy miasa intsony. Zao ny voalazan'ny Salamo 7:4 efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Zao mihitsy zany le fotoana hanehoan'Andriamanitra ny heriny. Araka ny teneniko teto tamin'ny heriny tamin'ny tapabolana, tany Morondava nisy olona efa maty tsy niaina intsony, fa ny vavahana de nitsangana indray ary mbola vela izy hatramin'ny androany. Tapabolana lasa zay, 2 herinandro lasa. Tena mahery Andriamanitra ary manao zavatra izy, fa misy zavatra endrasany ao aminao. Misy zavatra jereny, misy zavatra tian'Andriamanitra atomboka ao, ary tian'Andriamanitra ho tateranao melohany anaovany zavatra lehibe. Miaingy aminao, miaingy amiko. Misy karazana vavaka tsy maintsy ataontsika androany. Be loatra ny kristianina mieritreritra ny tenany fa ho any an-danitra mivavaka, nefa rehefa tarafina masom-panahy tsy ho any an-danitra velively. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra lavo sy mianjera ary potsaka ao anatin'ny fahotana matsiravina. Ny fahalavona tompoko tsy kisendrasendra, ny fahotana zay ataon'ny olona anankiray tsy kisendrasendra, fa efa zavatra niasa ela tao anatin'ny olona io nalavo azy io. Efa nisy fotoana resaka teto misy hazo lehibe anankiray ao Afrika Atsimo, efa tsy atsoa moa le izy zao, fa tantara fotsiny. Tsy tadidiko ny anaran'le hazo, ngeza be izy io. Zay cyclone rehetrarehetra nandalo tao amin'ny tanàna io tsy nampiotsina an'io hazo be io. Tonga tao amin'ny tanàna io ny rano be, ny rivo mahery, ny cyclone, fa nitombo hatrany le hazo ary nialehibe. Ary de notenen'ny olona mihitsy manao hoe ohatrany hoe nomen'ny olona anarana hoe Andriamanitry ny hazo, satria amanjato taonany izy nitsinetsika teo amin'ny toerany ary tsy nisy nampianjera azy. Misy fotoana ny olona manandrana mikapan'le hazo, ohatrany vato, ohatrany vy ny vatan'io hazo io, de mikapa tsy tonga lalina akory de tsy maintsy ajanona, satria tsy ilaitrany famaky ilay hazo be. Ny cyclone tsy nalaitra azy, ny orana tsy nalaitra azy, ny hafanana tsy nalaitra azy, ny rivotra tsy nalaitra azy, fa ina ozy izy nareo andro maina be tsisy nininona ny daraboka ho azy le hazo ngezabe. Ary ohatra ny tafondro ngezabe no nipoka tao an-tanàna, gaga ny olona rehetrarehetra, ary ny fanontany manao hoe inona ny zavatra nitranga. Le hazo ngezabe hono ny enjera, tsy nino ny olona, ary de vory teo amin'le hazo avokoa ny ponina rehetrarehetra tao an-tanàna hijery hoe nienjera marina ve sa tsy. Tena io tokoa le hazo fa nienjera. Petraka amin'ny fanontaniana, fa naninona izy nienjera ho azy teo nefa tsy nisy cyclone, tsy nisy rivo mahery. Rehefa nanao fanadidina manam-pahaizana, ina ozy izy ianao mivaliny, vitsika kely no nikika an'ilay hazo nampienjera azy. Izy aminareo nefa nahita vitsika? Mbola nisy tsy nahita? Iza ho any efa nahita vitsika? Misy tsy manangana. Kely zany sa lehibe? Kely. Fa rehefa miasa amataonany maro mazera azo ngezabe. Tamin'ny herinandro teo nisy rahalahy ny antsoina, tsy haiko na ao ianao rahalahy. Zao ny teren'le rahalahy, faly be pasteur fa maherin'ny feo anao. Inona ho any vaovao? Zao miverin-dalana zao e. Gaga be, zao miverin-dalana zao pasteur. O rahalahy, aza atao vazivazy ohatr'izany le izy hoa. Zany marina pasteur ozy izy.
fahaleria maherin'ny feo anao fa za ozy izy ny verin-dalana, potika ny tokantranoko, potika ny fiainako, potika ny arabolako, ny asako, zay rehetra momba normal be zaniko. Rehefa miverin-dalana ianao miala amin'Andriamanitra, tsy miaro anao tsony Andriamanitra, manjaka ny fahavalo. Fa ny fianjeran'ny vehivavy anankiray sy ny lehilahy anankiray miazakazaka ho any an-danitra tsy kisendrasendra. Fa misy zavatra mitondra azy ao, misy zavatra miaina ao anatiny, misy zavatra velona ao anatiny, misy zavatra mitempo ao anatiny, ary iny zavatra mitempo ao anatiny iny misotona azy makany amin'ny fiverenan-dalana, misotona azy makany amin'ny fahalavona, misotona azy makany amin'ny fakapanahy. Fa ianao zay tonga eto mizotra makany an-danitra ny lalanao, ary ianao tsara tsy ho lavo mandrakizay ianao. Misy ten'Andriamanitra anankiray tiako hovakitsika, Efesiana toko faefatra dia ny andininy fa 4:20. Manontany tena ianao fa maninona ny miady mafy, fa maninona ny manohatra, fa maninona ny tena miezaka mijoro pasteur, fa maninona ny ohatra ny tratra foana indrandray, fa maninona ny menjera foana indrandray, fa maninona ny ohatra ny tratra ny fahotana sy ny fakapana foana. Meko anao ny valiny. Efesiana toko faefatra dia andininy fa 4 izy teo le nyteneniko teo iny, fa 4:20. Fa 4:20. Eno tsara. Andiny fa 4:20. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforoina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba ny fahamarinana. Averiko. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforoina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba ny fahamarinana. Ny dikany hoe toetra vaovao, jereo ambany io, inona ny dikany? Inona ny dikan'le hoe toetra vaovao? Olona vaovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, miresaka olona ny soratra masina. Zany hoe ny mahatonga ny olona anankiray, ny vehivavy anankiray tsy mety maharesy ny fahalemeny sy ny fahotana ary ny rendrarendra zay niainany teo aloha dia ny tena marina dia izao, lay olona teo aloha mbola velona ao anatinao. Ary namezaka manao ny tsara ary ianao sady manao ny marina sy mijoro amin'ny famasinana, tsy manaiky an'izany le olona tao aloha, le olona taloha ao anatinao. Firifiry amintsika no miteny manao hoe pasteur zany tsy te hijangajangy, zany hoe pasteur te hanao an'izao, zany hoe te hijoro amin'ny marina, zany hoe te hanao sitrapon'Andriamanitra. Fa mahagaga anahy pasteur dia zao tafalatsaka foana. Misy zavatra ohatran'ny manery anahy zany ianao an'izy, ny tena marina dia ity misy olona anankiray mbola tsy maty ao anatinao. Zay mila vonoantsika androany. Amen. Hoy aho hoe misy vavaka tsy maintsy ataonao androany. Fa raha mbola velona ao anatinao le olona teo aloha ka misarika anao amin'ny fahalemena sy ny fahadalana, malahelo ao milaza aminao. Fa mety ho ratsy fefara no toy ny ty diantsika ty. Raha zany no izy. Hitanareo? Inona no mahatonga ny Satana mitsapatsapa? Satria misy amintsika miteny manao maninona ary antsapaina foana, maninona ny ohatran'izao. Voalohany mahatonga ny devoly mitsapa ny mpino anankiray dia izao, misy fitahina tsinjony eo fa ho avy eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tsapainy Satana ianao amin'ny alalan'ny fakapanahy, ary tsapaina ianao amin'ny zavatra izay niainanao tany aloha. Zay anankiray. Raha misy fitsapana zany mahazo anao amin'izao fotoan'izao, mifalia ianao fa ho avy tsy ho ela ny fitahina izay nirasanao. Sambony amin'ny amena mafy tsara zany. Mifalia ianao, aza memitra, jiro tsara. Fa aroa dia ity, mahatonga ny Satana mitsapatsapanao dia izao, misy zavatra hitany mbola mitempo ary velona ao anatinao. Ny devoly dia nalala. Samsona tsy ho resinao amina zavakafa, tsy tia voly zany Samsona. Samsona zany olona marina zany, tsy mamitapitaka, tsy mandainga. Resiny Samsona ny zavatra rehetra, fa zavatra ray loha ihany tsy resiny, fitiavana vehivavy.
fitiavana vehivavy vakeo ny baiboly mpitsara toko fahaenina ambin'ny folo dia ny fahaefatra ary Samsona tia vehivavy zay voasoratra ao zany hoe mahatonga ny devolo mitsapatsapatsika indraindray dia misy zavatra hitany mbola miena sy mitempo ao anatinao dia iny foana ny hoetiny eo aminao, iny foana ny arosiny eo aminao satria misy zavatra mbola velona, misy zavatra mbola tsy maty ao anatsika dia izy tsy mitady zavatra lavitra be fa iny foana ny arosiny eo aminao dia gaga ianao ndraindray fa maninona ary ohatran'ny zahala impanano ty zavatra ity foana makaria dia zao foana mitranga, makaria dia zao foana manaraka satria mety naharesy zavatra be dia be ianao fa io zavatra hoentiny eo aminao iny no hitany fa mbola misy zavatra mitempo ao anatinao, misy zavatra mbola velona ao anatinao. Androany alarobia hovonotsika zany, amono an'ilay olona teo alohatsika, amono an'ilay olona teo alohatsika ary mandeha mody ianao rehefa avy eo toetra vaovao, fo vaovao, fanahy vaovao, olona vaovao ianao mandeha mody ary miaraka aminao ny fiovana. Alleluia. Fa zany mahatonga an'io i Solomon hainy satana tsara ny nandavo azy satria zao ozy izy ny mpanjaka voalohany toko faraika ambin'ny folo dia ny voalohany manao hoe Solomon dia tia vehivavy maro. Misy anavavy anankiray zay sao izy pasteur tsy haiko mihitsy fa ohatra misy zavatra hafahafa zany ty anatiko aty ary sao izy te hiaraka amina lehilahy marobe tsy mahafapo anazy ny vadiny fa izy zany mila miaraka amin'ny olona be dehibe ary zay ny azy ny tena tedaviny mihitsy ohatra nazy Solomon zany. Dia izay vehivavy zay rehefa manompo an'Andriamanitra zao manko ny olana rehefa manantona an'Andriamanitra tsika dia tonga dia maika amin'ilay olana zay mahazo atsika. Jesosy ovay mivadiko, Jesosy ataovy an'izao Jesosy ataovy an'izao dia tonga dia mangataka délivrance ianao. Dia mety misy zavatra mitranga ihany amin'ilay délivrance atao anao fa misy fototra tsy fantatrao hoe nila niady tamin'ilay olona teo aloha ianao, nila namono an'ilay olona teo aloha ianao, nila nandringana an'ilay toetra teo aloha ho fototra milohany zavatra rehetrarehetra. Dia misy olona efa ela be amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa manahirana milaza azy tsy mbola maty ilay olona teo aloha ary manahirana ny miaramena amin'ireny manahirana ny miaramena amin'ireny olona ireny. Izy ohatran'ny hoe kristianina be zany ary mety mitondra titre, mitondra anara, mitondra andraikitra mihitsy ao anatina fiangonana fa tsy mbola maty ilay olona teo aloha. Rehefa miresaka izy, rehefa miteny izy, rehefa manao zavatra izy tsy ara-panahy mihitsy izy rehefa manao zavatra ary hitanao mihitsy hoe amin'ny zavatra rehetra ataony dia mamevahana zavatra ranofo izy. Misy zavatra tsy mbola maty ao, misy zavatra tsy mbola maty ao anatin'ireny olona ireny ary raha manam-pahatonga an' Jesosy eny amin'ireo an-lanitra tsy mbola maty io olona taloha io zany mahavoafitaka kristianina maro ka lasa mahatonga azy any amin'ny elo. Fa ianao tonga eto ho any an-danitra ianao mangataka tia tanana sy amainina mafy tsara avy aminao ho an'ny tompo mba fantatrao ve ny tokony ataonao zao mila miady ianao amin'ilay olona teo aloha tsy fanahininao io zavatra mahita andrandray tratra nytoriteny ianao aza mifosa olona tsony ianao aza ohatran'izao aza tia miresaka fiainan'ny olona dia mivavaka ianao dia sotominao hatramin'olotrao mihitsy miala miala amin'ny anaran'i Jesosy fifisana olona laingalainga fitapitaka voagadinao an-trano sotomina taty am-piangonana ny molotra fa vao tonga ao an-trano ndao ndray. Misy lehilahy efa milokaloka mihitsy Jesosy mpanomponao Jesosy manomboka androany tena ho dada modely tsy kasitanana ntsony manomboka zao tsy teny ratsy tsony vao tonga ny farany herinandro misy zavatra tsy fanandrana kely ao anatin'ny tokantrano dia mandeha indray ny tanana
ataova zao nge nytananao rahalahy ny rahalahy rehetrarehetra fotsiny aloha ny rahalahy ho a ny rahalahy aiza ny rahalahy de manao vahaly aloha faran'izay mafy hoe ohatrany tsy ampy zany ohatrany resika raha vao zany noho izy a ny tananao a sy natao ikasiana tanana vehivavy fa natao anomezam-bonahitra an'Andriamanitra. Ianao tsy te hanao an'le izy fa misy zavatra maniry ianao hanao an'le izy ao anatinao ao, ary rehefa vitanao le izy manenina ianao hoe Andriamanitra fa ino ny tiana ataoko e, netiny fovy asa nanina vao felako indray le vadiko. Misy anabavy zay nytamatavy ny azo indray a le ramoseny indray bonaika be fa le ranabavy ny tena mamely. Za paster ozy izy le rahalara vao miady zay mivady ka misy zavatra resaka kely ny fanolana miala lavitra ny vadiko eo fa io fela tongony io izy izy ka le anabavy nanao ara-marsio fa io fela tongony io miara mipetraka eto zany izy mivady de miakatra le resaka fa io tongotry vehivavy io tonga de tonga mifelaka any amin'ny tarehan'le za ozy izy le rahalahy vao misy zavatra tsy milamina ka hoe adiny efa ran'ity resaka ty de efa tsy manakaiky azy a fa io anabavy io vetivety izy tsy mamely amin'ny tanana fa ny tongony zany ohatran'ireny mamely tefatsofina reny. Ka ndraindray le olona mivavaka manompo an'Andriamanitra fa misy zavatra tsy maty ao anatiny. Io ianao mbola ohatran'ny mbola misy langy, mbola misy fitaka, misy afetsifetsena ndraindray, misy fahamarinana, misy fijangajangana miafina. Ianao miezaka mihitsy manao hoe za ragatsy ianao an'io, za tsy hiditra amin'io, za tsy ianao an'izany, za mpanompon'Andriamanitra, fa misy zavatra tsy mamelanao any anatinao lalany. Iny le olona taloha iny. De ndraindray ianao efa eo amorony fakapanahy ianao tonga saina manao hoe fa iny ty zavatra ataoko ty, ary ndraindray ianao lavo mihitsy. De lasa manimba anao ny eritreritranao sy ny fieritreretanao manao hoe ino ty ataoko ty. Tsy fanahininao io. Io ianao miala falemena, miala sigara de miverina mihinana sigara, miala paraky de miverina paraky indray. Misy zavatra ialanao afaka ray volana tapa-bolana miverina ao anatiny indray ianao. Niezaka niady tamin'ny tenanao ianao fa tsy fantatra hoe inona ny tokony atao. De le olona taloha tao anatinao tsy mbola matsy fa ianao niady fotsiny. Ty izy tsy maintsy mahery ao anatinao. Ozy izy ny Kolosiana toko fahatelo de ny andininy fahatelo. Kolosiana toko fahatelo andininy fahatelo. Fa efa maty anareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha tian'ny olona anankiray ny andray an'ilay siny hoditra vaovao, lay divay vaovao, lay olona vaovao, miaraka amin'ny fiovana, miaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra, de mila mamono. Ozy izy amin'ny andininy fahadimy, Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy, vonoy momba ny tenanareo. Zany atao inona zany le olona teo aloha? Vonoina le izy. Ary ianao no mamono azy, vonoy izy momba ny tenanareo. Any amin'ny Galatiana toko faharoa de ny andininy faharoapolo. Galatiana toko faharoa de ny andininy faharoapolo. Zay raha hitanao na ny Galatiana toko fahadimy andininy fefatra amby roapolo, tovitovy ihany reo. Galatiana toko fahadimy andininy fefatra amby roapolo na Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo, zay akaiky ianao fa mitovitovy ihany ny zavatra resahana. Voaomby miaraka amin'ny Kristy, le toko faharoa zay, amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko. Ahoana hony? Tsy
za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe rehefa maty le olona teo aloha, maty le maizy ianao teo aloha, de manomboka mandray ny maizy an'Andriamanitra ianao, sy le toetra vaovao sy le olona vaovao. Fa milohan'izay de tsy maintsy vononao aloha le olona teo aloha, tsy maintsy vononao aloha le olona teo aloha. Ianao no miady am'le izy, ianao no malala hoe zao ny zavatra matetika mitranga amin'ny fiainanao. Fa ny zavatra mbola velona sy mitempo ao anatinao de izany no anafian'ny fahavalonao mandrakarivo. Joda 9:10, toko voalohany 9:10, miresaka amin'ny tantaran'ny Balama. Balama nanam-pamasinana, Balama tsy tia fitsangajangana, fa ny zavatra olana de tia voninahitra sy tamby na tia vola. De fantatry ny devoly tsara mihitsy manao hoe raha ity lehilahy ity nandefasanao vehivavy firy ary eo amin'ny eo tsy lavin'izany io, tsy milan'izany io, efa naresen'izany io. Fa ny zavatra aza hotsika an'io de zavatra tsotra ihany, ohatran'ny tia vola zay izy, ohatran'ny somary tia voninahitra zay izy, ohatran'ny ny azy rehefa resaka vola tsy mandefitra mihitsy izy na any amin'ny zavatra tsy izy ary. Reny anie hitan'ny fahavalana, hitan'ny devoly anie reny. Ndraindray misy fotoantsika hoentin'ny vola makany amin'ny safen'ny fahotany, hoentin'ny devoly makany amin'ny toerana fen'ny fakapanahy, hoentin'ny devoly makany amin'ny toerana lavitra an'Andriamanitra, de mandeha tsika arataratra zany rehefa misy fotoam-bavaka na fotoananao amin'Andriamanitra de matetika io vola io no mitondra anao miala eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. De ozy izy ianao manao hoe fonina Jesosy fa tsy tonga tamin'iny fa ohatran'ny nisy karama, nisy vola ohatran'izao, nisy olana amin'ny fotoanana ohatran'izao. Andriamanitra mamindra fo aminao fa Satana mahita point amelezana anao hoe hay ve zany fanaovana azy, hay ve izy rehefa omena vola, rehefa omena asa amin'ny andro fivavahany de tsy mety mivavaka izy, hay zany ny olany ho avy amin'izay ny devoly. Ary hoakariny fahavalo ny degré an'io, mandrapatonga anao rendrika tanteraka ao anaty fahotana. Ka androany alarobia misaotra an'Andriamanitra fa tonga eto ianao, anova ny fiainanao Andriamanitra ary ampandresy anao izy. Fa ny voalohany indrindra ianao iza mila miova androany, mandray an'ilay toetra vaovao, lay olona vaovao, fanahy vaovao, fo vaovao avy amin'Andriamanitra. Ary milohan'izay de miady mamondro. Ozy izy Jehova tamin'ny Saoly manao hoe ary ingano ny Amalekita rehetra, niza na zaza na vehivavy na bevoka, niza rehefa fahotana, rehefa Amalekita de ary ingano. Nampalahelo tsy izy rehetra naringa an'ity Saoly mpanjaka ity fa nisy najanony ihany. Mety misy amintsika efa ela nanompoana an'Andriamanitra de misy zavatra maromaro efa resinao, fa misy zavatra vitsivitsy mbola tsy voaringanao. Androany alarobia, androany ny fotoana, misy zavatra tian'Andriamanitra atomboka mihitsy eo amin'ny fiainanao, ary tian'Andriamanitra atsatra ny fandatsana fanalam-baraka zay ataony fahavalo. Aleloia. Te apiditra anao amina sehatra hafa mihitsy Andriamanitra ao ambadika ty fotoam-bavaka androany ity. Zay manaka izany sady mitia tanana mika hoe amen, 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 amen. Ny fototsy ny fiovana de miainga aminao ary miainga amiko. Samy mila miova voalohany, ianao mila miova voalohany. Zany hoe ianao makany amin'ny fiovana io de karazana fahazondalana omenao an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Fa raha vao tsy mety miova ianao, ozy izy ianao za ndray aloha de sy ninina zavatra tenenina, ninina tenin'Andriamanitra eo, za tsy ovy zany, za efa zao mihitsy. Mampalahelo ianao. Fa tsy afaka anao ninina Andriamanitra raha tsy sika ny miova. Satria ny siny hoditra vaovao ihany no afaka sina divay vaovao. Le divay vaovao le zavatra irinao, le zavatra angatanao. Tsy zakana siny hoditra toto io, tenenina namanao, tsy zakana siny hoditra toto io hoe, fa mila siny hoditra vaovao. Aleluia. Asanato ny tananao razanao tsara lizy. Zao zany zavatra ataotsika, hiaditsika amin'izao fotoana izao. Aza menatra an'io akaikinao io ianao,
azafenina ny fahalemenao hoe tia moaka hiteny mafy hoe mbola misotro toka dia hoe nyty rahalaty tsy mampanininy zany avelao izy meanao fa ozy izy ny Efesiana 4:5 manao hoe vonoy zany mamono zany tsy mitsitsy tonga dia mandingana tsy avelanao miaina tsony tsy avela toratorana fa nanay a raha mbola torana io mbola possible io hitsangana fa rehefa maty tanteraka io tsy mitsangana tsony ka ianao no miady ianao no manohatra ianao mihitsy no mivavaka androany amin'ny anara maherin' Jesosy za tsy mila nyty fijangajangan ty za tsy mila nio langilangy io tsy mila fitapitaka miala zany maty atao anatiko zany amin'ny anaran' Jesosy omboko amin'ny azofijaliany zany misy fotoana ianao tokony ho afaka ihany fa menatr'olo ianao dia tsy samy teny mafy ianao eto a tsy mila manginginy zany androany aloha tsy mila manginginy zany na atao anatin'ny tokantrano ianao manaraka ny fahitalavitra mitenena mafy rehefa aveo rehefa hivavaka vonoy lay olona teo aloha lay olona taloha nitady anaraka anao ndraindraiky tsika nandray tean'io zavatra tsara ty velany fa nena amin'ny olona ny miady manana olana taminao ianao manahoana inona vaovao eny mihitsy amboarina fa any anatin'ny fonao any mbola zavatra hafa mihitsy miezaky ny ale mifanahy ianao fa misy zavatra telitsota ao anatinao manao hoe tsy zany mihitsy ianao tsy zany mihitsy ianao tenao zao izy ataovy an'izao izy asy hoy afa tsy mbola niovy ianao teny tena toetranao misy fotoana ianao mba manafinafina ihany manao hoe za kosa aloha tsy hiteny an'izany za tsy ianao an'izao dia aferinao le tena maizy ianao fa raha mbola ao le olona teo aloha tsy maintsy isihona hoelana oaingana reny zavatra asihon'ny olona tampoka reny mahagaga fa misy olona mpiady mihitsy a mpiady atsena aza mba mifanena amin'ireny mpino reny izy mivavaka be rehefa tia am-piangonana ary mivazavaza be tena mivaza fa rehefa eny amin'ny fiarahamonina koa dia efa fantatr'olona mihitsy hoe aza mba miara manofo atrano amin'ireny a mahita rarava dia tsy mahita tory ianao amin'ny alina fa edivany ao ary nanay a sika ihany mamorona ady ho an'ny tenatsika tsika ihany mamorona ady ho an'ny tenatsika efa nisy fotoana ny tantaraiky teto ny vahiny tamina tokantrano nampino anankiray a dia niteny moramora le rangaka goailaka fotsiny manelanelana an'le trano goailaka fotsiny dikan'izay zany raha miresaka ianao eniny olona tombadika ato azafady re tompoko mba ataovy antonotony kely le zava-maneny fa tsy fandrenesana atao aminay ozy izy le anabavy tsisy an'izany eo tonga dia nakary ny faran'izay mafy ny volume an'le zava-manena tsisy an'izany efa tonga atao aminay mipastera anaiky zay mila mitabataba mila mihaino hira mafy fa na izary moramora raha nabavy pastera za tsy manaiky an'izany teniteneniny zany ary misy olona tsy mazaka ny teniteneniny mihitsy nefa masoanao ny reny randray tsy tianao ny mihainao le izy fa mahatsara anao zany toriteny zany zao a tsy mahafinaritra ianona fa masoanao ary mahatonga anao any an-danitra inao izy nareo zavatra nitsanga efa fantatro ny toy ny tantara voanakarinao ohatran'iny le zava-manena mivoaka avy any rangalava be teo ambaravarana rehefa tsy mety ahenanareo ny zava-maneno mivoazy masa za mivoaka voalohany fa za ndray tsy diady azafady raha misy fa tsy ady aminao ao fa lasa nitsokako so dia teneniny hoe hito ny pastera anay azafady mantsy le ray mandray tsy za le ady aminao fa za misy dia leko kely oa tsoako mienjana be ne fa io a ndraindray misy piny manana andraikitra toloanarina ao anatina fiangonana fa tsy niova mihitsy ny anarana entiny fotsiny miava fa ny tena marina le olona teo aloha ihany mbola velona ao anatiny ao ary na hoelana ho aingana mora amin'iny manao zavatra tsy mety dia ianao ny gaga manao hoe fanan'iny izy nanao an'iny ny tena marina
ny zavatra mbola tsy maty tao anatiny. Tongety ianao androany hanova zavatra, fiovan'ny zavatra rehetra dia miainga aminao, miainga amiko. Ienao aloha ary za aloha, mila miaina amin'izany. Rehefa mahitatsika ny olona manomboka androany, tokony ho resy lahatra izy manao hoe zany marina ka fahazavana. Ozy izy ny baiboly manao hoe aoka ho hitan'ny olona rehetrarehetra ozy izy ny fahazavanareo, aoka ho fantatry ny olona rehetrarehetra. Vao mijery anao zany ny olona dia tonga dia mahita manao hoe zany ka mpanompon'Andriamanitra, zany ka mpanompon'Andriamanitra, zany ka kristianina, zany ka mpivavaka. Fa enga ne tsy mifanohatra amin'izany ny zavatra tenen'ny olona sy hitan'ny olona. Raha azonao tsara ny afatra, angataka ianao sady anao aleloha mafy tsara no hitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Asa anatin'ny tananao avy ireny zao vavaka zao Jesosy eo. Misaotra anao manokana fa tonga teto androany nareny zany fampianarana zany. Melohan'ny alako eto a, mila mandray fanahy vaovao a, fo vaovao, toetra vaovao avy aminao Jesosy. Efa nomena ho any fahefana hatramin'izay a tena angataka taminao ny anovanany manodidina, anovanany zava-misy, fa androany kosa za mihitsy mila miova, miainga amiko ny fiovana. Jesosy eo tsy anamary tena fa indrandray a misy karazana fahalemena, misy karazana fahotana, misy karazana toetra indranay mbola miaina ny anatiko any. Lay olona taloha mbola tsy tena mahatsara ary misarika mitondray ho any amin'ny fakapanahy, ho any amin'ny fahotana. Misy fotoana Jesosy miezaka miady, miezaka manohatra, nefa indrisy tafalatsaka iandrandray. Jesosy a manomboka androany anafaka ianao, anampy ahy ianao. Za mihitsy mila miady, za mihitsy mila miady amin'ny anarana maheran'i Jesosy. Ho antsika vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina rehetra, vaovao lehibe. Seminaire goavana no tanterantsika isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasamaraina ny vavaka fivadikanina, fa rehefa migadina kosa ny amin'ny 24 atoandro dia miditra isika ao anatin'ny sekoly fitahina izay mitondra ny hevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano, ny vady maditra sy ny zanaka, ny fidiram-bola tsy mandeha, ireo karazana olana sy ady mitambesatra hatramin'izay tadidio, fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ary azo ovaina ny zavatra rehetra. Lainga andevoly ny milaza manao hoe efa izao mihitsy ianao tsy afaka miova intsony ny fiainanao, ho fatiny ho aretin'io ianao, ho afa-baraka ianao, ho ravy ianao. Lainga andevoly angony ny herinao rehetra ary andeha hitsangana hiaraka hivavaka oetsy amin'ny lettre offert andrefa nambojanahary amin'ity alarobia tia manomboka amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohahevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra. Tongava daholo tompoko.